vola fifaliana atrano no miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Tonga eto indray ny tenako hitondra tenin'Andriamanitra fohy ho amintsika tsirairay avy. Mialohan'izany nefa dia tsarintsika ray vavaka. Halleluja. Ray masina tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao izay mideranao manome voninahitry ny anaranao. Makasitraka indrindra fanahy masina. Amin'izao ora sy fotoana izao dia tonga eto indray hitondra ny hafatra avy aminao Jesosy io, ka dia mangataka ny fanatrehanao. Tsy mahay mandahateny votsavava fa ianao no ampiteny indray fanahy masina. Ka dia mitenena Jehovah fa vonina iain'ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako sy nandrahatako izany vavaka izany. Halleluja. Amen. Ny lohateny izay hoentina amintsika dia mikasika ny fandresena. Halleluja. Izay ny lohateny tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika amin'ity androandroany ity. Ka dia amaky soratra masina ao amin'ny apokalipsy tsika. Ovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy 7 dia ny andininy 1:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka nandreseko koa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Halleluja. Dia mbola amaky tenin'Andriamanitra hatranintsika ao amin'ny Romanina 9:9 dia ny andininy 7:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manohitra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ilay tiantsika dia Jesosy io. Halleluja. Dia mbola hotohizana hatrany ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaonina 9:9 dia ny andininy 13:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao ity, no ahitanareo fahoriana nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Halleluja. Amarana antsika azy atao amin'ny Salamo 4:20 dia ny andininy 9 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 4:20 ny andininy 9. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehovah mahery tsy toy, Jehovah mpiady mahery. Halleluja. Izay indray no tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika ary dia horaisintsika voalohany atao amin'ny apokalipsy 7 ny andininy 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izay maharesy dia avelako hiara hipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Miresaka fandresentsika eto. Izay ny lohateny izay hoentina amintsika dia ny fandresena. Mazava be mihitsy Jesosy dia nandresy ny fahafatesana. Aoko fantatsika aloha voalohany indrindra fa Jesosy Kristy dia nandresy ny fahafatesana, satria nomboana teo ambony hazo fijaliana izy, nanaiky natao sorona izy ary dia alohan'izay rehetra, alohan'izay fandresena izay miezinezina sy goavana izay teo amin'ny Jesosy izay dia nandalo ady izy. Fantatsika tsara fa nandalo ady. Ary raha mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika dia miverina intelo ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe raio, raha sitrakao
esoro amiko izy ty kapoaka mangidy ity. Zany hoe tsy maintsy nanatrika ady Jesosy, satria fantatritsika tsara hoe rehefa misy ny ady dia tsy maintsy misy ny fandresena. Ao aorian'ny ady zany dia manantena fandresena. Halleloia. Dia mazava be mihitsy eto ny tenin'Andriamanitra, mazava mihitsy hoe izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy niarahako nipetraka amin'ny iraiko eo ambonin'ny seza fiandriana. Halleloia. Nandresy Jesosy. Ry afa-malala, eto amin'izao tontolo izao ity no ahitantsika fahoriana araka io tenin'Andriamanitra nivakitsika teo iny, nefa matoki fa Jesosy efa naharesy izao tontolo izao. Noho izany eo am-pelatanan'i Jesosy ny fandresena. Efa eo am-pelatanan'i Jesosy ilay fanalahidy, ka amin'izao ora sy fotoana izay tenenako aminao izao dia tsy haiko hoe mety manatrika ady ve ianao amin'izao vaninandro, amin'izao fotoana izay tenenako anao izao, dia tsarovo ilay tenin'Andriamanitra fa io adinao io efa nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Aoko ny tsampanao fa io adinao izay atrehanao io hitan'i Jesosy. Io aretina izay manaintainanao io efa nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana io fa izao miandry asa anao Jesosy, hiantoraka aminy, hibebaka, hangataka famelan-keloka eo anatrehany, azahoana fanasitranana, azahoana famonjena. Raha te ho afaka ao anatin'ny adinao izay atrehanao, tsy haiko izay mety ady lalovanao amin'izao ora sy fotoana izao, tsarovy fa efa nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana io aretinao io. Halleluia. Efa nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana io ady izay atrehanao io, efa nentin'i Jesosy io. Izany dia aza manahy ianao fa manapa hevitra amin'ity androandroany ity, manapa ianao hevitra amin'ity androandroany ity, atorahy amin'i Jesosy io, aza mitondra ireriny io adinao io ianao, aza mitondra fanaintainana rery amin'ny alalan'ny aretiny ianao. Fa Jesosy dia efa mitondra ny rofontsika, nivesatra ny fahotantsika izy, dia efa nety ny rofinao io. Mety miteny ianao hoe efa lany aiky ny dokotera, efa lany vola, efa tsisy fanantenana intsony. Fihevitr'olombelona manokana izay, fa ny fihevitra tsy fihevitrareo izy Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia te hamonjy anao izy. Noho izany amin'ity androandroany ity dia manana ilay mpanasitrana, dia Jesosy Kristy, ilay nofony izay nitorotoronina. Dia mino fa raha mihaino izao tenin'Andriamanitra izao ianao dia miatorahy eo aminy fa tsy maintsy ho sitrana ianao handresy amin'io aretina izay mahazo anao, amin'io aretina izay mandamaka anao. Tahaka izany koa raha manatrika ady ianao dia izao manantena fandresena, fa hitan'i Jesosy io adinao io, fa izany hoe miandry ilay fanapahan-kevitra avy aminao ihany izy. Lany aika ianao ny amin'ny zava-misy, fa izao tapahony hevitrao dia manatonan'i Jesosy hoe teo anatrehany, araka ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, manatona fa izao hanome anareo fitsarana. Jesosy Kristy irery ihany no afaka hanome fitsarana amin'ny alalan'ny olana, amin'ny alalan'ny ady, amin'ny alalan'ny aretina. Halleluia. Jaonina toko 6 dia
ny andininy 7:30 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny izany nefa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Fa fantatry Jesosy ity amin'izao tontolo izao ity ozy no ahitanareo fahoriana nefa matoky efa izao efa naharesy izao tontolo izao. Izany ny teny fampanantenana izay omeny Jesosy asy anao ao anatin'io olana, ao anatin'io aretina, ao anatin'ny zavatra sarotra izay mianjady aminao io. Alleloia. Ary ao amin'ny Salamo 4:20 dia amin'ny anaran'i Jesosy, iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy to, Jehova mpiady mahery. Alohan'ny fandresena eo amin'ny fiainana dia izao hoe tsy maintsy misy ady ao. Dia eto ny tenin'Andriamanitra mampanantena asy anao hoe iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy to, Jehova ny mpiady mahery. Izy rery ihany ny afaka hiady ny adinao. Izy rery ihany ny afaka hiadiadinao. Mety mila famonjenany amin'ny olombelona ianao, fa izao manapetra ihany ny famonjena. Ao anatin'ny ady ianao, ao anatin'ny olana ianao, dia mitady midodododo any amin'ny olombelona, mitady vahaola, mety mamahy izy fa manapetra ihany. Fa ny famonjeny Jesosy dia maharitra mandrakizay ilay famonjena eo amin'i Jesosy. Tsarovy fa izy ilay mpiady mahery, izy miady ny adinao. Ny tenin'Andriamanitra izay metiko amintsika teto dia fandresena. Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny voakompandresy izy. Fa tao anatin'izay araka ny teniko teo aloha dia niaritra zavatra sarotra sy niaritra fahoriana mangidy Jesosy ny voakompandresy anefany. Dia tahaka izany koa ianao. Manantenan'Andriamanitra fa izy no afaka amonjy, izy no afaka amahany olana anao. Ao anatin'izany fandreseny izany dia mila tena hoe raha te handresy ianao dia izao aloha voalohany indrindra. Te handresy amin'io aretinao, te handresy amin'io ady izay atrehanao io ianao dia izao mila mibebaka aloha voalohany indrindra. Mila mangataka famelan-keloka aloha voalohany indrindra. Mila mitodika amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Rehefa metoraka ianao eo am-pototry ny hazo fijalian'i Jesosy dia izao tsy maintsy ahazo famonjena ianao, tsy maintsy ahazo famindram-po ianao. Tsy hamelanao irery izany izy, tsy hamelanao hiady rery izany izy, fa ianao izay tia nitodika amin'ny indray, satria tsarovy fa efa ao anatin'ny vaninandro farantsika izao. Ao anatin'ny vaninandro farantsika, maro ny zavatra mifamaofao ary hita mihitsy hoe tsy manam-piadanana intsony ny olona. Ary izay ny tenin'Andriamanitra milaza manao fa tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy ao anatin'ny vaninandro farantsika. Noho izany raha maheno izao afatra izao ianao te hivoakompandresy ianao te anisan'izany hoe tena mba handova ilay lanitra izany ianao, handova ilay fiainana mandrakizay izany ianao tena hoe te handray izany satroboninahitra izany ianao dia mila miverina amin'Andriamanitra, mila miatoraka amin'Andriamanitra, mila mibebaka amin'Andriamanitra, mila mandeha araka ny fahamarinana, fahamasinana. Satria masina ny lanitra feno voninahitra
ka zay tsy masina zay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny fanjakan'Andriamanitra, izay tsy manam-pahamasinana dia tsy handova izany lanitra izany. Ka izao ao anatin'ny vaninandro farantsika efa tomotra ny fotoana, efa tomotra ny zavatra rehetra, efa tomotra ny fiavian'i Jesosy, efa nandresy ny fahafatesany Jesosy. Noho izany ilay lakile dia efa eo am-pelatanan'i Jesosy izay amonjena antsika tsirairay avy, satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe tsy tiako hisy overina dia iray azy, tsy tian'Andriamanitra hisy overina dia iray azy. Izany mahatonga antsika tsirairay avy izay miazakazaka manompo an'Andriamanitra, ny mpitoro filazantsara izay tena miparitaka eto sy eroa mandeha mitoro ny filazantsara marina. Fa izao kosa nefany aoka tena hoe ho mpitoro filazantsara marina, mitoro ny filazantsara izay voalazany ao amin'ny baiboly, voalazany tenin'Andriamanitra. Io tsy azo ampina io, tsy azo amboamboarina io, tsy azo hovaina io, fa izay voalaza ao no ambara sy toriana amin'ny olombelona rehetra. Tsika mantsy zao amin'izao vaninandro farany izao araka ny tenin'Andriamanitra hoe any am-parany any dia izy mpamina ny sandoka, manamboatra sy mampivoana ny tenin'Andriamanitra, ary maro no voafitaka. Fa izao rehefa tena manana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao manaiky ny fitarian'ny fanahy masina ianao mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia mampafantatra anao ny lalana tokony hizorantsika tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra, ahatonga antsika tsy ho voafitaka, satria efa manerana ny mpamina ny sandoka. Fa raha mahita izany aoka tsisy ho voafitaka tsika. Tsarovy ilay famonjena mahagaga izay nataon'i Jesosy Kristy, tsarovy fa nandresy ny fahafatesany Jesosy, ary nandefa mpianatra hitory ny filazantsara. Dia itsika izao nalefa hitory ny filazantsara ho antsika izay efa mpanaradian'i Kristy, ho antsika izay efa milaza fa kristianina. Dia izao mandeha any torio ny fandresena, torio ilay fandresena mahagaga izay efa nataon'i Jesosy, satria ilay fandresena, ilay herin'i Jesosy sy ilay fandresena mahagaga izay nataony no hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Noho izany dia aoka tena hoe akatoa ny tenin'Andriamanitra izao sy ianao. Aoka tsy hanamboamboatra ny tenin'Andriamanitra, aoka tsy mampivoana ny tenin'Andriamanitra, fa aoka tena hoe atoky eo amin'ny tenin'Andriamanitra, anampita ny hafatra izay tena izy ary ny mahadodina voalohany indrindra dia izao hoe famonjena. Ny mahadodina tsika sy ianao dia ny amin'ny fiavian'i Jesosy, ary tsarovy fa tsy ho azoazo foana izany lanitra izany, fa araka ny teniko teo aloha dia mila masina ianao, masina, satria izany lanitra izany dia masina, feno voninahitra, tsy ho tafiditra ao mihitsy raha mbola misy pentipentinota. Ka izao amin'izao andro farany izao dia mbola afaka raha naheno izao tenin'Andriamanitra izao ianao mbola tsy tara ianao, mbola afaka mibebaka ianao, mbola afaka manavao fanoloran-tena ianao, mbola afaka mandiny tena ianao. Ary ho antsika izay efa mpanaradian'i Jesosy dia izao hoe mila manamaso tena mandrakariva, mila manamaso tena mandrakariva, ary mandeha araky ny fahamarinana, mandeha araky ny fahitsiana, mandeha araky ny fitarian'ny fanahy masina, mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra, ary mifady ny ratsy. Tahaka izany izay rehetra maheno izao tenin'Andriamanitra izao dia izao hoe mbola fotoana mety izao afaka hibebahana, satria efa tena atomotra ny andro, efa iarahantsika mahita ny zavatra miseho, iarahantsika malala ny zavatra mifamaofao amin'izao vaninandro farany izao.
tsisy fandriampahalemana, miainao anatin'ny orooro ny olona, miainao anatin'ny tebotebo, tsisy fiadanana fa zay rehetra manatona hoy Jesosy dia tsy mba misy ho laviko. Noho izany dia andao indray anatina any Jesosy. Ilay Jesosy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izay nandresy ny fahafatesana dia andao anatina azy itsika ary andao andeha araky ny fahamarinana ary tena hoe akatoa ny didiny anao ny sitrapony. Haleloia. Dia matoky fa mahery isaosenao tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay ary tsaroa fa ny anaran'i Jesosy no mety efa ataon'ny olona isandohan'ny olona ny efa maro araky ny voalazako teo aloha hoe mpaminany sandoka maro samihafa izay mampivoana ny tenin'Andriamanitra, mamilivily ny tenin'Andriamanitra. Jesosy mitondra ny anarana hoe Jesosy mitory-teny dia entina ny anaran'i Jesosy afaka misandoka. Fa izao ilay rany Jesosy teo ambony hazo fijaliana tsy azony devolo sandohana. Ilay rany Jesosy tsy azon'izaniza ho sandohana. Ilay ra sarobidy izay nitondra famonjena ho ahy, nitondra famonjena ho anao, nitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Ilay ra nalatsaky Jesosy no nitondra fandresena miezinezina ho an'ny tsirairay avy, ho an'izay rehetra mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana ka manaiky ho dioviny izany rany Jesosy teo ambony hazo fijaliana izany dia izao hoe rehefa tena tapa-kevitra ianao mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana ka dioviny rany Jesosy dia izao azo antoka fa andray ilay satroboninahitra amin'ny fiainana. Haleloia. Dia mila manamasy tena izay aloha voalohany indrindra satria masina ny lanitra ka izay rehetra tonga ao dia masina avokoa, any tsy misy vota tafiditra fa masina. Haleloia. Dia mirary soa antsika rehetra amin'izao ora sy fotoana izao dia hiaraka hivavakantsika ny tompo ny asa ary ny fanahy masina hameny ny banga rehetra izay tsy voalazako. Haleloia. Ray masina tsara indrindra dia mbola misaotranao izay ny amin'ny fitiavanao sy famindramponao ny amin'ny teninao. Misaotra betsaka satria tafita ny afatrao. Ianao no hameny ny banga. Miasa mahery ianao fanahy masina. Aoko tafapita aty aminay tsiraray avy izany teninao izany. Hitondra famelombelomana, hitondra fanavaozana, hitondra fahatserovan-tena ary aoka andiny tena mandrakariva izay. Sampanay fefa tongotra ny fotoana. Noho izany Jesosy ianao no milaza manao hoe tsy tianao hisy ho verina dia iray azy ka dia mino izay fa efa nandresy ny fahafatesana ianao ary ilay rasonao sarobidy nalatsaka ao teo ambony hazo fijaliana nitondra famonjena, nitondra fandresena ary mitondra fanavotana ho anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nanaovako izany vavaka izany. Haleloia. Amen. Mirary soa antsika rehetra tahiny tompo daholo dia tongava soa daholo.